Makasika izay lozam-pifamoivoizana izay hatrany dia nilaza ny filoha Hery Rajaonarimampianina omaly nandritra ny fitoam-bita fa dia vokatry ny tsy fandraisana andraikitra eo amin'ny sehatra samihafa. Mikirakira ny resaka fifamoivoizana no antony mahatonga ireny lozam-pifamoivoizana ireny eto Madagasikara. Ny resaka kolikoly izay tena mahazo vahana amin'ny sehatra io no tena anisany mahatonga izany lozam-pifamoivoizana izany raha nambarany filoha Hery Rajaonarimampianina hatrany. Niarambona ary milaza aminareo fa tokony hitsahatra hatreo ny fanaovana raharaham-pihavanana amin'ny trangana lozam-piarakodia mahafaty sy mandratra olona. Efa nanome baiko aho ny hitondrana trany eo anivon'ny manam-pahefana sy ny fitsarana ny raharaha ka izaka ny sazisazy azy avokoa ny meloka satria tsy azo amavanana intsony izao raharaha zao. Mazava tsara ny famitorana natao momba n'ireo lozam-piarakodia nifanesy fa ny akamaroany dia vokatry ny tsy fitandremana eo amin'ny mpamily sy ny mpanampy azy. Eo ny fandehanana mafy noho ny fifaninanana amin'ny hafa koa. Tsy voaja intsony ny lalàna eo amin'ny famerana anisan'ny mpandeha azo entina. Tsy voakojakoja ny fiara. Misy mihitsy ny kolikoly eo amin'ny fitsarana ara-teknika na vizita teknika ny fiara ka misy eo ny olana ara-teknika sy ny sisa. Ekena koa anefa fa tsy mandray andraiky ny tandrify azy ireo tokony ampiatra ny lalàna. Manomboka any amin'ireo sampandraharaha mitily ny tsy fahatomomban'ny fiara amin'ny alalan'ny fisafoana na ny vizita teknika arak'izay voalazako teo ambony. Tsy misy fiara tsy ara-dalàna tokony azo alalana iriry eny amin'ny arabe raha toa ka tena miatra ny lalàna. Fepetra entitra no efa raisina